Topoko vavy ny amin'ny valora manatitra ny arabo mbapiraritso asaina panajany anao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny makasika ny fananganana ny gouvernemanta no andrasany maro amin'izao fotoana izao ny vaovao makasika izay hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny feo mandeha makasika ny mety fahatezany ny tunnel mihazo an'Ambanidia dia mampiayahany maro ary dia nazahoana no hoentina amintsika ihany koa zany ny sehatra sosialy tsy adino mitondra azy amintsika amin'ity takariva ity lafi ny politika aloha ny toy tamin'ity androandroany ity ny dinika teo amin'ny filoham-panjakana 10 tariny ray aman-dreny mpiangonana eo anivon'ny fiambonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM teny amin'ny CCI Vatoantrano moa no nanatanterahana ireo dinika ireo anisany ny hevitra nivoaka tao anatin'izany dinika izany ny fametrahana ny rafitra ho an'ny fampiavana-pirenena etoy amin'ny alatsinainy sy ny atalata ho avy zao moa ity dinika fiaonana atampony eo amin'ny filoham-panjakana 10 ity tsy akory zany fandriamatoa Erajonara Mapianina Didier Ratsiraka Zafy Albert Marc Ravalomanana ary ny filohan'ny teteza mita teo aloha andriamatoa Andry Nirina Rajoelina makasika ny fananganana ny gouvernemanta indray kosa efa vonina tanteraka ireo mpikambana izay andrafitra ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo tsy ho ela intsony raha ny fanazavana dia ho ambara amin'ny fomba ofisialy ireo anaran'ireo mpikambana andrafitra ity gouvernemanta ity no fanazavana nentin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta raha nitondra fanamariana amin'ny mety hoendriky ny gouvernemanta vaovao izay ho atsoro nametraka anareo vina raha ny sitrapoko zany dia efa nitsangana izy zay fahitanareo ihany za tsy dia tiako ny atao hoe satria misy lafiny miaramila aho misy lafiny mpandrara aho ka atao hoe manao dictature dia tonga dia tsy niraharahina regny fitorinana napetraky ny sasany reny zany tany amin'ny conseil d'état navela zany izy tsy nasiana fanelingelenana mihitsy no ajaina le demokrasia mba hametrahana an'izay tany tandalana sy matanjaka dia ino izy henontsika amin'izay omaly ka rehefa heno izy zany omaly angamba tsy hamaly anao ovina fa iroso amin'izay isika satria fa mazava ny valiteny misy za tsy teny aminareo androany alina na raha-pitsoalina na afaka pitsoalina fa nampanetenaiko dia ho avy tsy ho ela izy ary fa mazava ny zavatra ho ataotsika efa vitavita zany tompoko ny consultation rehetrarehetra dia ohatrohatrona firafitry ny gouvernement efa vitavita azo lazaina ny firafitrany zany misy ny gouvernemanta mety misy apahany politique misy ny technicianna ary ny olo-baovao zay no azoko lazaina dia mijanona eo aloha mety ena ve nisy an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny mpikambana amin'ny gouvernemanta zany dia afaka milaza aminareo fa iena na dia ao zay tendansy politique na technicianna zay iena firy tsy afaka hiteny anareo rehefa ohatra hoe roa amin'ny telopolo izy ka lasa telopolo na lasa raika amin'ny telopolo dia efa ny ena zay ina mety ho anton'izay fienana zay ny fienana zany dia mba fahitana ny fototry ny environnement manodidina rehetrarehetra zany misy ministère azo atambatra misy tsy azo atambatra ka rehefa hita zany zay zavatra zay arakaraky ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny république satria anazy ny manapaka zaho ny hoe miproposé reto araky ny constitution dia misy ny fanarana hoe marina zany fa mba hitsinjovana koa ny dépense sy ny rehetrarehetra zany satria misy asa za fangarona mba misy koa fiovana hoentina koa zay zany mety mbola isy ve ny ministre iverina andriamatoa ministre mety misy ve ny ministre iverina andrafitra ny gouvernement anao vaovao ka ina moa ny maharatsy ny olona raha mba nisy ny vitany ny manova koa ne ao anatiny fenitra ara-dalàna misy ny miverina mety misy koa mety tsy isy koa ny miverina tsy afaka miteny an'izay aloha firy ny fatarina firy ny miverina fa ho hitanareo izy dans quelques jours ny vehivavy misy ary hitanareo ane teneniko anareo fa efa mitovy ny zo ny vehivavy sy lehilahy